vadivady. Ireto avy no ilalaon'ny tantara: iaina, saonja, zolofo, lidze, mbola, hery. Dia ara-bahina zany ry Gaston. Ie, mandiavy. Maorena tokantrano dia ho arahany zazalahy sy zazavavy. Saotra betsaka. Dia ahoana ny havizanana? Iny anga hita manaraka eny foana ny havizanana ohatran'ny ny aloka. Mba vita ary loko. Tena nahindra andro ny ary-manana. Zany ve? Tena jereo amin'izao etahako izao. Sady ohatran'ny tsy dia nisy mpanampy firy nareo fa dia niady rery a. Ka problème Fa maninona tsy niantso fianakaviana nanampy? Nareo miazakazaka makary makatsika aizany tsy ho reraka. eny zaho eo ihany fa eo amin'ny ara-bolako ngeny tena olona taminay dia manahirina koa ilay angazay olona be dia be. Ka izy mihitsy koa angeny tsy te ohatrany hoe hitanao sarisarotiny be izy hoe sao dia tsy hain'ilay olona manao an'ilay zavatra eritreretiny dia izay na tonga nireny. Izay mihitsy ny toetra rangahy io fa dia mila fantatrao izay zany ry Dina. Sarotsarotiny be io vadinao io. Efa haiko mihitsy ka. Sady ny tena marina kory manana le mifampiandrandraso amin'ny zalahy manahirina dia aleoko ny tenako mihitsy aloha mirotsaka sehatra. Nanahoana ny sakafo ta ohatran'ny saika nisy olana kely tany an-dakozia tany. Nisy mifamaly be ny tao an-dakozia tao e. Iny zany ry Dina. Tsy haiko fa mifamaly ahoana. Ary ka efa tsy hainonareo le izy e. Za ingetsy na Le mpahandro a, le traiteur sy tsy haiko fianakaviana izy le madama iny mifamaly taotra zareo. Le traiteur zany laza hoe aza mbola alefa aloha le sakafo. Dia le madama ohatran'ny teny hoe alefaso foana farany mifamaly zareo. Ohatran'ny tsikaritra tokoa iny satria ohatran'ny nisy fotoana efa teny ambonin'ny latabatra ny sakafo ny naverina indray aloha. Dia veriko hoe fandaminana hafa mihitsiny. Dia nalehan'le madama tao tsy haiko hoe izy ny ramatoa iny aloha fa dia fianakaviana avy aminareo angamba ry Dina. Za ve tsy nentoramary. Ramary, ie mety izy tokoa satria izy ny andraikitra tao. Ka ga tsisy nanao tatitra taminareo? Ramatoa le bebe iny ve le izy? Misolomaso izy e. Fotsifotsy. Tsy mahagaga. Ve nisy an'izany tao e? Fa mba nilamina ihany aloha e, nilamina ihany Fa zay satria tsy haiko hitantsika reny hoe vita soamantsara ihany le fety. Mba ela koa le tomobila akatsika nefa za zany efa tena reraka reto marina e. Ka maninona raha tsy miandry an'izany tomobily izany fa tonga dia maka taksi na ohatr'izany dia mandeha. Reraka tokoa ny aloha izao nareo e. Ka mbola frais koa raha taksiko. Inona ary ty? Volana paosinareo ny tsodrano mavesatra ohatr'ireny iny ireny ko frais koa izay. Odry. Hanomboka anie izao ny fandaminana programa ary manana. So dia averinao hoe ho ankianim-poana fotsiny ary ireo voly ireo. Sady tsy averina ny lany zany reny ve fomba manao zavatra fa dia fanao dia tsy maintsy hoe reny ny zavatra misy. Fa ny loko nge zany marary raha zoky e. Ka izay no mahatonga amin'ny teny hoe mandehana mody mangala taksi. Ka nga reto azo ilozana raha tsy milamina tsara e. Izay koa anga. Eto ary ianao reny ny problème an-dakozia ihany zany ko maika fa ilasy eo ianao ve tsy fantatra intsony izay zavatra hitranga eto. Ie, keo na manana ela moa zany sao sisa no tavela eo. Za ty efa lasa. Kilozanareo ko. Za zao lasa mipetratra ery. Sa ve mipetraka ao aminareo e? Za teny foana. Zay zao tsy mila mpaneligelina mihitsy a. Vazivazy zany va Zao vetratra vady tsy mila mpaneligelina mihitsy zay aloha fa hafa zay taloha zay fa aloha mba zay mivady rery. Tena marina e. Fa hoana le tsy raha manana. Ela ty ve zao tokony tsy efa andeha hanambady koa ato e. Aiza ve lesiko efa 7 taona zao nera ny ela taona antsika sy ela dia ela mbola tsy mieritreritra ny enenina korona. Sa efa misy fofofofany ambady any? Tsy hitako izay ho tenenina. Ny olona ne samy manana ny anjarany. Ady zany ary lesona. Za aloha ohatra mbola tsy dia taitra loatra amin'ilay izy. Ka antitra ve la zany vao hitaiza? Dia tsy mba nahita tamin'ireny vehivavy be tabe teo ireny ve manana e? Ohatra hoe tamin'ry Alice. Ka mora Gaston. Efa nisy nijery ny spirina zay ihany teo fa everiko hoe kopy alaka hoe ohatran'ny dilina tsy hita le izy a. Ny ahita ve moa tsy ahita olona be dia be reny tokoa fa tsy haiko ary zareo fa ohatran'ny tsy mitepy fitiavana zany mihitsy aloha hatreto.
Ohatry ohatrany tsy tahitra amin'izany mihitsy aloha ilamina e mba matotra ve laha ty e? matotra mihitsy zany teniko zany ka Tsy mitepy fitiavana ahoana? zaniko arabaky teny zany teniko zany mahita olona misy vehivavy mifanerasera amiko fa ohatrany tsy tahitra amin'izany fitiavana zany mihitsy ny foko Sao dia mba hafahafa re laha ty. Mba hafa koa izany ka. io ne fahazoko azy aloha ny fitiavana misy fotoanany ny mahataitra azy fa tsy hoe taitairina fotsiny amin'izao na terena Ny fitiavana raha zoko misy fotoanany fa misy fetra koa ny zavatra rehetrarehetra. Ohatrany hoe rehefa miromby folo dia mila misakafo, rehefa mivalo alina na misivy dia mila matory, fa tsy hoe amin'ny ray maraina na amin'ny roa foana vao atory isan'alina na hoe amin'ny firy foana izay sakafo dia ohatr'izany koa izy io e. eny marina aloha zay nefa zany ary aloha zavatra tsapako zao ko inona moa no teneniko Sao dia mila fitsaboana manokana koa re laha ty. fa aminareo zany efa hoe tara be zany izao vao 12 taona Voaroa amby efapolo taona. dia maninona Sao dia mba hanoka tena kosa ary ianao ty. ny amin'izay koa aloha dia tsy fantatra azo eritreretiny zany Tandremiana letsy eny misy hoeritreretina ny teninareo mivady fa andeha koa aloha fa mba reraka ahako fa dia lozako nareo roa Sao hoe alohan'ny andanan'ny lahy misy hevitra ty. Sa avy ampiana lahy sao dia mila fanampiana. ampiana amin'ny ahoana Hitadiavana. Ndry koa ve dia tsy araka azy. ho hitantsika eo ihany fa avy alao aloha ilamina e. Zany. aza mikoropaka amin'izany fa misaotra anareo aloha mivonona nampy hafa aloha ilamina ny fiainako Ok ary letsy ie dia mahorena tokantrano e Ie, misaotra anareo betsaka zany e. zao dia hanao voyage de noce Mbola tsy hay aloha hatreto fa ohatra mbola tsisy programako. Mandeha kosa faiza moa dia hijanona fotsiny amin'izao fa le ho ale mihitsy ny tsy fantatra hoe ay mbola tsisy aloha ny toerana hoe ho an'ny la réunion ve sa ho an'ny Dubai. Za miteniteny mba hoe tao foana. raga Ao fa hoetiny lahy rehefa tonga koa ny anjara lahy e. Or Gaston, Ahoana keo? misy mpanera tonga anie teo e. Mpanera? Ie. Nanontany zareo hoe alefa ihany ve hono le tany eny Tsarasoatra sa ahoana. Dia inona no navalina ho azy? Efa saika amin'ny mépris-ako. Nonga adala. Mieritreritra kely fotsiny aho dia nasiako miverina izy. Zavatra mbola tsy fantatra io nanao anano ho an'ny manana koa no hoe saika amin'ny mépris ahako. Nareo a tena mihanahana. Sady ny tena marina tamin'ny tany iny ny antony ivarotana azy tamin'ny mbola fahavelon'ny dada tamin'izy marary mafy tany amin'ny hôpitaly iny dia hoe vola andeha hamohana azy any amin'ny hôpitaly ny saika ivarotana tany fa tsy hoe atao inona e. Ka tsy azoko mihitsy olona be da be nefa mikitika an'le tany. Misy vazaha roa manontany an'le izy. Tena vendrana mihitsy nareo raha izany tompony hoe fa elo mivadika vola. Ko zaho ara dada efa tsy otsony dia ahoana ny fomba izarana an'io dia ahoana nandaminana an'izany. Maninona? Ahoana ny fomba izarana an'io fa nareo hoe zazakely? Olona roa lahy ve dia tsy no mizara anazy? Dia amin'ny koa zany zandriny fa izy ny zokony. Ka tokony antsoina mihitsy aloha manana fa manaitaina be meno amin'ny vidin'le tany hoentin'le mpanera eto. Tena marina tsy mangididy mihitsy ny tanako. Fa misy mahasahotra inona hono e? Ka raha le vazaha izay fotsiny izao dia mahasa 250 millions hono izy. Tonga dia izy rehetra izay. Izay no ataoko hoe mihanahana mihitsy nareo. Tena intéressant kosa zany a. Izay ho a. 10 tapitrisa be zao. Ohatrany tsy dengeza ihany ny lovana io lahy io. Ianao manao an'izany fa efa nandrefy teo ny olona dia mahita hoe ngeza io e. Sady toerana tsara ny pla be le izy. Tonga dia manorina. Izy aloha moron-dalana tsara mihitsy sady azo anaovana zavatra rehetrarehetra e. Tsy hitako intsony izay tokony andinihana amin'izany aloha e. Raha sahala amiko. Aleo tonga dia atsony manana velezina dia mafana vy. Zavatra sony fotsiny eny ataonareo amin'io dia vita e. Oka fa marina ny ianao. Fa raha amin'ny eritreritra ao zany iza zany ny tokony tsara ho antsika amin'ireo toerana anankiroa ireo. Le ao Tsara Soatra le misy mikitika io a, le tany fotsiny zany sa le miaraka amin'ny trano hipetraha manana amin'izao. Ianao ty ve ao tsara e. Na omby aza ve mandinika dia tsy ahita hoe iza ny tsara amin'ireo. Ka le hipetraha manana amin'izao nge sady misy tany ngeza be no efa misy trano e. Tena marina mafy na 100 millions raha isy hividy.
eny le toerana aloha somary midikiditra kely ihany. Le tany eny Antsara Sotra ny tsara e. Raha afaka mifidy raikitra izany e. Dia ahoana izany nanaovantsika ny fizarana? Ka apetraka aminareo ko nareo ny zokoniko. Ina mety amin'ny razoko iny? Marina fa izany zoko fa raha mba nieritreritra Gaston izany dia ahoana ny anaovana azy e? Mba manontany hevitrareo fotsiny ako. Eny e, efa nisy zavatra nieritreritinay mivady ihany hoe. Teneno aloha Nefa tsy haiko raha mety aminareo pisao dia fandiniantsika e. Hitan'lahy lehetra ny eny Amboronomby ipetran'lahy io mety aminay ihany. Fa nieritreritra zay hoe elarery moa manirana koa raha hoe elarery ve dia nofatrano mitovy aminay. Moa sady mba misy azo olona ambolena koa eo andrefandrefa tanàna eo dia aleonay ny safidiny eny Antsara Sotra raha ohatra ka e. Mba afaka manoronorona trano eny zay raha mba misy ny azo ao nefa nieritreretiko maninona raha mba amin'izay tsika tsy mifanambaka azonareo tonga dia miara-mity daholo izy rehetrarehetra dia zarana mitovy fotsiny vola. Amidy le tany eny Antsara Sotra dia amidy ny trano hipetrahako eny Amboronomby. So dia tsy mety kosa le izany fa ahoana inona ny olana amin'izany? Ka ny olana kely ireo tsy ara ho lafo dia faharoa manakaraka an'izay koa mahalova azy dia eny e tsy maninona fa ka amin'izay tsy mifanambakako tonga dia mizara roa mitovy somatsara ny vola na 500 tonga dia mizara roa. Eny e za nge manaiky hoe le bebe kokoa ary midadasika le misy an'lahy Amboronomby eo e. Fa tsy mampaninona mihitsy miafy amin'le kelikely ao Antsara Sotra raha ohatra ka hoe mety amin'lazy eritreritro izay. Tena mifoko manontolo tonga dia safidinareo izany ny tany eny Antsara Sotra? Tena safidiko izay hoe lao za hoe dia tsofina rano an'lany eny Amboronomby. Tena marina izany ry manana be amin'izany nareo ka mahazandry olona ny tena dia mantsika hoany ny fotoana ny oriana any na ny tantara ary tsara antsika hoe nambakaiko nareo ny olona hiteny daholo hoe nambakaiko nareo satria izany reny ange tsy maintsy hipetraka ho tantara satria ara-taratasy nipetrahandreny ny oriana any dia izay indrindra ny tsy tiako izay ngamba tsisy olana satria dinio aloha fa aza mainka mandray fanapa-kevitra ohatr'izany dinio tsara safidinay mivady manokana ange izay e. Dia araky ny toizako le resako teo hoe mahazandry olona ny tena dia mba tsara mba mandefitra kely any moa izay nge mba atao hoe mba efa mba lasalasa kely any fa elano ampalahelo raha ohatra ka miala amin'landray Amboronomby io e. Raha mety aminareo ve izany zany reny tsy valana ka izay mantsy ny hoe dia ho anahy izany ny trano sy le tany eny Amboronomby? Ie tsy maninona mihitsy izany efa mipetrapetraka ny amin'izany ohatra ka izay no atahoran'lahy efa mifampiresaka na mivady ka efa za mihitsy nanipy an'izay resaka izay fa tsy hoe lahy no ny teny hoe ahoana. Amiko aloha izany rehefa izay ny safidinareo dia efa manaraka fotsiny aho izany aza matahotra lahy fa efa tena tapaka mihitsy ny hevitra hoe aleo mena ny lany eny Amboronomby dia ny Antsara Sotra ho alao anay mivady. Zay zaniko Raikitra okey zaniko dia ataontsika ny taratasy atao ny taratasy dia karakaraina dia mba milamina ny zavatra rehetrarehetra rehefa avy ao. Dia ohatrinona ihany no nasahin'le vazahan'le izy? Efa mijanona amin'le prix iny ihany ka. Le 300 ve? Za nefa ny teny ianao fa tokony hiakatra kely tany tsara be io so ary ianao mba fetsifetsy e. Madama efa tsara vidy anie izany taninareo izany Eny fantatro izany fa tsara vidy le izy fa za mieritreritra hoe mbola tokony ho lafo kokoa noho izay le izy. Maromaro ihany ny tany efa namidiko fa mbola tsy nahita vidy tany mitovy amin'ity anareo ty Fa dia miteny aminao aloha raha fantako hoe misy zavatra hafahafa ny ambadika any dia fampitaditsika. So ianao mieritreritra ka tombony amboniny amiko eo? Taoko ianao anaraka ihany dia tsy maintsy eo ny versen'le vazahan'le vola rehefa manao ny taratasy. Eny ariko. Matoky anao izay
Za koa aza mahatoky anareo amin'ny pourcentage menanako. Sy aza matahotra ianao e. Tsika ary ty sendra zeva za mahihatra koa angako. Matetika manko ny zavatra misy miseho rehefa lafo le zavatra dia ivadian'le olona tompon'le entana zay. Tsy izany manao an'izany. Hitanao tsara eo ny pourcentage omeko anao. Eny ary. Fa zao aloha ny fanarahantsika. Ahoana? Aleo mba resaka entre antsika sy ianao ihany le 300 millions. Fa rehefa mihaona vadiko ianao dia teneno hoe 250 na lasa an'le tany. Or madama, fa ahoana no mahatonga anao miteny amin'izany? Izay fotsiny e. Aferako manokana izany fa aza hidikidirana. Tsy maninona fa ameko 5 millions ianao fanakombonana amin'ny vavanao. Tena vao maitsy azoko. Izany ve dia sarotra be e. Izao rehefa maka an'le volany amin'ny vazatsika dia tsika sy ianao ihany no miaraka. Azonao izay tsy mitondratondra andramo sy izany tsika. Dia rehefa mihaona aminy ianao dia tandremy mihitsy. Fepero tsara ny vava. Teneno hoe 250 na lasa an'le izy hoe. Dia aza miteniteny mihitsy ianao misy 50 aty amiko. Dia hono aloha lazainao fa tsy hiaraka amin'ny ramosianao ianao amin'ny fotoana anaovana an'io. Dia ahoana ny famondrana ny siniany io? Sy efa milamina izany e. Efa misy fomba fanaovana azy fa kalma fotsiny ianao. Ianao koa hita hoe voazaza vao mihitsy. Ohatrany tsy mety amiko ihany madama izany e. Tsy te handray vola izany. Dia vady ao an-tokantranonao ve dia vitanao no manao an'izany? Aza miditra amin'ny vie privé an'olona raha ngaty Ka mampieritreritra ihany aloha raha ny vadiko manao an'izany. Ohatrany tsy tiako tsisy diranao izany. Allo ilamina fotsiny ny resakitsika. 5 millions nge meko anao e. Jereo moa izany izy 50 millions ilay afenina nefa 5 millions no omenao Sy rehefa tsy ianao rangahy ianao dia tedavako mpanerafa fa tohatry ny ela be. Ianao ary tsy mifofotra tsy mivelo vy mahazo 5 millions tsy mifaly. Hita amin'ny madama izany. Eto ianao dia efa mitady hivadika sahady. Sy ka ianao tsy mety fanarahanako. Azoko mena tany hafa ne io vazaha io fa tsy ny taninao ihany no mena azy. Tsy mirarahana izany rangahy ty fa ataoko efa ty amiko ny numéroany. Tsy mena mivadika tokoa ny olombelona. Ka anao ve ianao sa tsy ianao e? Manahirana be. Efa omeny vazaha pourcentage ianao, efa omeny ramose vola ianao. Omeko 5 millions ianao dia mbola inona koa ny tediavinao koatra izany. Sa te hanakarena tapoka? Zao kosa ny ary mba azonao ampiana ary ve le 5 millions dia aloha ekeko ataovy 10 millions dia ekeko e. Na efa maty programme ny volako. Tsisy hevitra intsony izany fa na ianao manao na ianao mijanona. Izay ihany. Madama koa dia exitina. Dia miala izany raha ohatra misy zavatra miseho ambadika ity dia manasa tanana Sasao madio tsara mihitsy fa tsy olana izany. Eny andao ary. Manaona dokotera? Manaona tompoko? Salama tsara ka. Inona ny azoko hanampiananao? Tsy izany mila fanampiana fa ilay zokiko. Zokonao? Zany hoe mananolana kely izy io dia izy ohatran'ny matahotra makaty aminao dia farany na tsy eto aty mihitsy ary izy dia aleoko za aloha no manontany raha ny maty e. Ay ve? Fa mararinina izy? Tao hoe marary moa zany. Ohatran'ny tsy marary nefa ohatran'ny marary ihany. Ka mahatonga hoe tonga aty dia resaka aretina zay. Eny ary, ao fazavako amin'ny dokotera ilay izy. Izy 27 taona. Dia nefa tsy mbola misy vehivavy miaraka amin'ny mihitsy zany aloha hatreto. Zany Sira amin'izany ve ianao fa tsy misy miaraka aminazy? Tena sura satria na izy ary nilobava mihitsy ndray andro hoe tena tsy mitepy fitiavana amin'ny resaka tsy mbola mifo mihitsy zany ny fitiavany. Aiza ny hamantarana ny ambadika any sao dia hoe misy olona miaraka aminazy ihanyko. Tena mikaranty fa tena tsisy. Izy dia vata tena ndrery. Zavatra efa mateti-pitranga ihany izany ka. Fa ny atahorako fotsiny dia hoe mety lehilahy ny ao ambadika izay. Hoe lehilahy ve zany miaraka amin'nosy dokotera? Voalazanao.
ka inona fotsiny ary tsy amin'izany kosa sady tsy manao an'izany izy dia ahoana fotsiny ka izay no tonga avako aty aloha hitady fanafody na vahaolana fa tsy izany tenenao izany mihitsy izy ka eny e fa naizana tsy zany hoe misy ihany ny vahaolany ny olanao koa ny tokony mba hitinao nanakaty izy dia mba afaka miresaka tsara zay sika isy ianao ohatra ny mbola miresaka fotsiny izy le lasa tsary tahotra zay izy ny sarosaro-kenatra ihaniko tsy ho aty mihitsy izy raha ohatra ka hoetiko hoe ndao any amin'ny dokotera na mety ho bediny ary kanefa raha manaiky izay zavatra zay izy dia tsy maintsy makany amin'ny spesialista ary ny tena marina koa ny dia zao e neny hoe resaka généraliste no ataonay fa zany zavatra momba anazy zay resaka psikiatra mety aminazy izany hoe ohatra misy areti-tsaina ihany zany misy idirany ihany le izy dia any no tsaratsara kokoa aminazy sao dia mba samy marina ary nefa izy olona ohatra mba salamasaina ihany raha mifahitako azy eny izy anky salamasaina fa hoe mba hahafana hoe satria ny saina sy ny vatana mifameno ihany zavatra io eny e azoko nge le tiany dokotera ho azavaina fa zay tsy ahitan'izany psikatra zany mihitsy fa zay no natonanay ato hoe mba omeo vahaolana arak'izay azo atao mihitsy zao ary misy vahaolana kely ihany fa araka le teniko teo aloha teo hoe ny vatana zany misy fikorotanany dia misy zavatra tsy ampy ao dia metimety aminazy angamba ampidirana hormone izy fa tsy ampy zay zavatra zay sa hoe hitanao mahatonga anazy tsy miraika am'le vehivavy zany dia tsy ampy le tsirom-panetana io le atao hoe hormone dia ampianan'izay izy zany hoe efa misy réglazy atao aminazy zany dia rehefa feno zay dia mihetsika ihany le fitiavanao aminatiny zay moa zany mba nanatonana anareo hoe mba mitady vahaolana ka dia mino fa zay mety aminy mety zay ka fa ity zao ny olana kely amiko indray ehoana le fomba ny entanana azy ho aty mihitsiny ka raha teo salama raha mise dia mila manatona aty izy fa ataoko izay azo atao reseo lahatra iziko dia ianao moa zany ny mivoa amin'ny firokatra ny firatra miboraonao ato manomboka amin'ny sivy dia mirava miraika amby folo izy ko maraina zany no miasa fa ny ariva fa tsy miasa eny ary ao dokotera fa tsy manao andro fa fandresen-tahatra n'le inkotra mbola enjakenjana ihany reseo lahatra ihany na izany azy tsy maintsy miverina fa za matahotra ianao eny ary zay fa dia misaotra betsaka dokotera misaotranao aloha roviky nanaiko aty tamin'ny fampiatsoana fa misy resaka tena tiako atao aminao zay mihitsy mantsiny resaka momba ninona aloha izay momba ny manana arsea fa maninony manana hitanao ihany ny olana ny zokina iny dia makasika an'izay mihitsy no antony mba saky ifampiresantsika da eto aloha le olana inona fa tsy azoko loatra nge ka zany iny izy tokantena tsisy vady hatramin'izao iny ay ve fa misy inona ka mieritreritra hoe maninona raha mba ianao no karakarana iaraka aminy tsy azonao ve zany azoko ane le hoe hiaraka amin'ny zokonao ahy fa le fomba fanatanterahana azy ny tena ohatry ny hafahafako fa ahoana maninona montsy izy ny tonga dia miresaka amiko fa ianao indray ka eo indrindritsika izao ny olana mantsy tsika mihitsy ny tokony hanao effort zany fa raha izy no andrasana tena ho atitra ho azy eo iny fa tsy ho amin'izany mihitsy ny sainy dia izay ny antony ampanatsoako anao hoe ndaotsika anao hoetsika dia mba hataonao mihitsy zay fomba hitiavany anao tsy haiko raha hoe afafa fitantarako azy na hoe azonao tsara mihitsy ny zavatra natoko any ka hoana re zany hoe dia andaitra ka nga misy mandaitra zany fa andramana aloha fa hono za mantsy nahita mihitsy hoe nareo ny ara-nianatra dia ohatra ny tsikarotro hoe mety anampitavana zany ianao satria manahirana kosa aloha raha tsy dia azy ianao nefa iaraka aminy siko zany ve tsy efa tantara efa taloha be moa dia ahoana koa ny ampitoy an'izany tsony ka ny fanapa-kevitra fotsiny no andrasako
dia tsy sarotra ny manohy azy rehefa avy eo. Vonina avy ianao ny ambadiny zokinay sa ahoana? Inona moa ny olanako? Izay koa ne samy tokanteny, samy mbola tsisy manambady. Izay mantsiny. Dia ahoana? Manare izany ho resahako izy dia mety rapitso aina dia tonga dia miresaka aminao indray. Ahoana? Tsy atao tarazoko antsona izy ity fa tonga dia velesina vidy amin'ny mamay. Izay izany. Sa ve tsy kesanao mihitsy niaraka ho any? Manino? Alao aloha ianao rery no miresaka amoniko. Ka sao dia mba mampiova zavatra no mba fahitany anao. Manao metimety tsara fotsiny se dia mba ataovy izay mba hiatiry masona any aminao. Ndany aloha ianao miresaka amin'ny voalohany ka? Tsa. Okey ary. Eno ary viky. Lasa kely ny saiko. Inona malasa sainanao? Fa taiza foana ianao tsy hitako hatramin'izay. Tsy hitanao ahoana ary ataoko tsika niara-nianatra hatramin'izay. Ka niara-nianatra tsika fa nytiako tenenina ane hoe nahoana ny tsy taitra taminao mihitsy fa zaho aho zao vao tena ohatrany hoe misy zavatra metanetana izany aty anatiko aty. Nefa za tamintsika niara-nianatra reny nefa nitepo fitiavana anao fa ianao ohatra ny tsy taitra mihitsy, ohatra ny variana loatra ny Ka fianarana tokony ianao. mba nitairinao ihany ara izany ko. Aiza koa za vehivavy Avelanao indray sondriana ve? loatra. Tsinonako za vehivavy indray ve reny dia hoe ohatra ny tsy Ka mety na amiko. izany ariko fa zao ary noho izy tokony tsy ho ataontsika ela ntsony ny fanatanterahana ny rahantsika. Atri. Raha ny safidiko zao dia amin'ny herinandro. Manana. Na dia metanetana ohatra n'inona raha ve dia tonga dia hoe amin'ny herinandro. Ka amiko aloha tsy tokony hiandry ela ntsoniko zara ary. Tena marina. Fa nga dia ho atao akamihana izy ity. Ahoana moa no hoe akamihana fa atao normal loatra ny mariazy rehetrarehetra ko. Mila fanomanana So izany. dia ilozanao eo indray ako. Sy andahoanao aiza fa alao aloha alamina tsara ka. Fa zao fotsiny aloha zao mampieritreritra hoe tena tia marina ve aloha ty viky ty. Fa ahoana ary any tsy ho tianao e. Ka ny azo zao ny volo fotsiko jere efa fanasaka anie zao maintsy ny fotsy. Dia inona ny idiran'izany ny fitiavana nga misy an'izany. Rehefa tia dia Ka tia. sao dia nitovy tianao ko zany efa mialehibe. Enao koa. Tsika nga moa izao dia mifakaiza. Eny ny taonantsika ny tsy mifakaiza fa za ohatrany efa razoko mibeko. Za fotsiny nga hoe ny tombony hoe amin'izaha vehivavy dia mba mihetsiketsika fa tsy hoe izany. Ka inona ary ny ataoko koa mba te hihetsiketsika ohatranao koa? Loko io volonao. Oka fa marina. Dia lokona marron sa mena sa? Mainty ihany koa atao marron makaiza izany. Eny ary. Indray ry viky. Ohatrany tsy tiako hiala teto anatrehako intsony ianao ka. Tena marina. Mientanentana be aho izany. Hitako mihitsy ko. Tena mahagaga mihitsy raha nga fahaizany dokotera. Fa ahoana? Zao andratsoko zaoko. Olona tsy nalala vehivavy hatramin'izay niainana. Zao vao nahazo an'ilay tsindrona hormona. Tena ohatran'ireny zazakely vao mianatra amin'ity ireny indray izy. Fa tsy ravina na mijery azy zareo ary. Tena marina. Tamintsika mivady vao ary tsy nanao ohatr'ireny koa dia ifampitahata eraky ny vazamodotra rehetra io. Tsy Ohatran'ny hoe zareo irery no mifankaty eto ambony tany. Ohatra ny malasa ny saiko indray nefa izany teninao izany. Ninona? Ohatrany hoe tsy mahakasitraka ny fiarahan-jareo ve izany ianao sa ahoana? Ka mampimebe ny ataon'ny zareo Gaston ohatran'ny zazakely. Tena marina. Ohatran'ireny tapohany vao mifankaty ireny. Ka tapohany vao mifankaty izy. Tanavo mihitsy. Tena tanavo mihitsy araka Ka ny teninao. mamenatra olona Ka mba fidiny azy fe izany. olona fantitra be ohatr'ireny ko mbola bizobizo Ohatra ny eran'lalana. ianao tamin'ny vao tanavo vao nahitako. Tokoatra izany mihitsy ny fihetsika ko rehefa ny olona manao dia manao ahoana?
inona ary ny olonao amin'izany tsy zara raha izy mahita ny anjara tandrify azy ianao mihitsy koa ny tena mila mitsindrona hormona ka fa ty hoe mitapy ka tsy ampy fitiavana ianao tsy metanetana mihitsy ny fitiavana ao anatinao fa tokony ampiana kely koa mba hipaka tsara sotro ny olona dala za mahita an'izany koa tao tokantrano ato sao dia mba tokony any amin'ny dokotera ary tsika mba hitarifa sao dia mitapy ary dia alao izy hiaraka dia mba tsika ary sao dia tsy fantatra ary fa hormona laina avy amin'ny biby ane reny tianao hivadika liona inona zany aza miteniteny zany foana ary ny ary dina avindrananao biby ahoana biby sy olona koa ve dia afaka hifanambadiny ny zavatra apetraka ao anatiny ao ka raha tsy zany ve iny rahalanao iny taitaitra tapika ohatry reny mba mandiny ihany aloha ka biby kitaitaitra inona zany mampidirina tao amin'ny taorana eritreritra ao zany alalako an'izany raha tsy zany napiditra azoko sy le fakahalanao azy koa ny distro savy ianao be felonanao hoe nahazaka tsara izy kara viky ve ny elonana ako iza ny mahalalako mba misaina tsara ho avy miteny fangamo kialaviky ratsy iza miteny an'iny hoe tsara sa tiako efa tara aminy sa tiako nitsindrona tany azafady tsy hitako mihitsy koa izay diran'le manana sy vika amin'ny resaka atao trano ato izany foana ny irahirany isan'andro eto rehefa teo any aminy tsy ahorona ny entana dia andany mandeha tsara anao fa ahorina kely tsy hihinan-kanina raha tsy ondam-bola ianao raha tsy ninzoko koa iny koa nodinao tsy hita sady izy hatreto raha tsy zary ty tsy ny ondam-bolako nao resaka dala fa nyresaka vola iny ianao dia tonga ao tsaiko tapika aiza ilay 50 000 tany amin'ilay vazato efa dila efela be ny fotoana atao ohatran'ny mbola tsisy resaka tsisy an'izany tsony ha tsy azoko ka iny 200 millions ino no volana dia rehefa tsy mety an'ino ony ianao dia ajanony le tany zaranao ary lafy 200 millions iny sao dia verina rehefa mivarotra voatabia sy tongolo ary izy tika hoe tsy ampy volanay dia ateriny eo ny ambiny dia hoe any dia tsy hita tany tsisy dikany kely iny vera angaty sahan'olona 200 millions tsy efa misaotra an'Andriamanitra ianao tsisy dikany ordina mba fery ihany ny vava fa tsy hahitan-doza 50 millions be zao mbola volako any tady avy zay dia tady avy le olona dia averiny eo to ny volako ka raha mahay miresaka aminy ianao rangaha dia endana dia davo ka izy fantako fa tsy mahay miresaka aminy efa ianao no mifampiresaka tamin'ny tany ka tsy mety tsony izy efa iny any efa iny dia ino dia tsisy anaiky na ony an'izany ajanona le tany a dia averina zany le 200 millions na zay andriamanitro kiza ny tianao tsy aleonao mandray 200 millions raha tsy vita an'izany izy tiako atondro hoe zay vazazay fa mila miresaka amin'izay izy a rehefa lasa ny andafo mba ataovy matitra kosa le sery alao lolo alamiko tsara zay resaka zay fatra ny tsy anaiky an'izay mihitsy ara vo zany ny zavatra misy tena marina zany dia manaova cour anglais aloha zany alohan'izany tena ohatran'ny manambany angena ordina ka efa niezaka nandamina an'le izy tsy azoko mihitsy ianao mila vaniny za foana mahita fa misy zavatra tsy mazavazava mihitsy aminao inona ny tsy mazava amin'izany asa ka na fomba famalina ho ato sy ny 200 millions raha meko anao vola kely mba 50 000 anamboarako voly tsy mimenao ana iza ny afahafa fa amin'izany vola apetraka ny amin'ny banky ngeny zany nkitika tamin'ny koa na ariary ary ka le vola ve zany tsy hohanina fa ataony amin'ny banky atao inona zao fotsiny ny fantatro tsy ny vola mipetraka anaty banky mihitsy no asiana resaka fa ny 50 millions mbola tsy tonga eto ka herinandro ny rasako aminao fa etsika re vao sy tonga anao herinandro eto zay vola zay ataovy izay ataonao Gaston tsy azoko mihitsy nareo moramola aloha ry manana fa inona tia mitratrevatreva tia fa inona koa tia mahazo anao fa inona mihitsy moa nandefasanareo an'iny vehivavy iny tao amiko tao mipetra elahy aloha fa aza mijoro eo fotsiny sady maso amin'io mifitirika mena be mivolo mitsangana ka tsy azoko tsy azoko inona ny antony nandefasanareo an'iny vehivavy iny tao amiko tao ho vady laly tsy nandefasana an'iny ihany azafady fa mefa tsy azoko le izy tsy mela vehivavy zany efa hatramin'noviana moa no nefa niteny taminareo fa za aza teriterena hiaraka amina vehivavy zany fa nganareo tsy mifankaty be moromanana tia aza manany ihany eo ianao rdina sao dia anetsiky ny atizera koa ianao manana fa inona ny nataony an'lahy inona nataony vika an'lahy tsisy nataony dia aiza izy zao mbola ao amin'ny lasa natao lahy efa ndroako zaho tsy mila vehivavy zany odry fa naninona mba heritrereto tsy mety amiko lety zany aza terena amin'izany dia voamalynareo hatramin'izay mifakaty ohatran'ireny olona tsy hisaraka reny nefa dia androany dia zany sady ny zavatra tenenilay zany nofoko zany tsy nofo lety zany fa zavatra hita masoko
ka tsy am'izany tsy am'izany tsisy olona ao amiko ao. Inona ary ny fomba nampiako an'le ty? Kivy letsy zany ndray ny kivy. Avy aloha ny fiainako am'izao fotsiny asa terena am'izay tsy tokony andehanako Tsy manery ange zay fa lozika ny fiainan'olombelona ny zavatra ataony lahy. Dia inona fotsiny zany zao ny amin'ny lahy dia hiverina tokantena ohatr'izao indray. Zay mety amiko zay milamina tsara zao. Ka dia omelona tsiny zany zay nandeha tamin'ireny Tena manome tsiny anareo mihitsy ary zay natongavako ato tena tezitra aminareo na misy vavoasany manana maro. ka manomboko zao asa dresasana am'izany efa veloha ny fiainako andeha ny lamina. Tianao atao manana zao ny teneko an'lahy dia nio tsara no lavo miteny. Tsy mety lesy mipetradrera. Iza no andovan'ny lahy raha ohatra ka tsy anatarana lahy dia iza no naman'ny lahy mavita tena ve lahy atao ambonin'ny tany eto Tsy fantatro aloha zany fa mba jereo lesy ny fiainam-piarabelona amin'ny lahy hoe ohatry ny ahoana lalana diavin'ny olona dia mba ianaro rehefa maty dia zay velona eo no mandamina ny fiainana. Fa ny aloha dia veloha dia am'izao fotsiny. ahoana zany ridina? Zary keboka fotsiny fa averiko fa mivazivazana ianao ilay tamin'ny voalohany. Tsy mivazivazy mihitsy nefa tena marina fa nytiako tenenina hoe sao dia mba olona lafandray ary nomena ny lahy teneno izay antony tsy tiavan'ny lahy amin'ny fiky afaka resahana ange zany zandry ny lahy. Efa impiry amony teny taminareo hoe lany hery fotsiny eo nareo, lany fotoana fotsiny eo nareo. Avelao am'izao aloha. Zay zany tenin'ny lahy. Zay ka. Manjary mampisy olana amintsika fotsiny. Zay fa andeha aloha. Dia aza misahirana amiko fa avelao ilamina ihany ny fiainako. Zay zany Ndanako lesy tsy napoziko indray iny. leo ardina za moa efa nahazo tsiny taminao dia mipetraka koa. Marina ny teninao. Tsy salama saina ilay zokiko. Zao mihitsy koa mety aminy. Asa izay ho avin'iny. Maty marina. Fa misy inona indray? Eto voatadidiko fa kay moa ilay tsindrona n'ilay rangahy iny mila avaozina isaky ny embolana. Dia efa lasa tamin'ny iray volana ny fahaembolana tokony hitsindromana. Tena diniko tena za mihitsy dia raha zany resaka ao zany ny azoko tsara dia hoe efa alefo ilay fanafody. Tena efa lany dia zay nampivadika azy. Ngamba mety zany mihitsy ny ray fahitako azy teo fa tena nivadika biby any izy teo. Ohatra n'ireny mahita rajako mitsangana reny mahita ny forongatra amin'ny volony sy zany maso koa mena moa be. ianareo manaonao foana tsy mba mifampiarana ilay zavatrak izao inona tsony. Ny ianao dia manome tsiny foana. Mba fanadonana re misy amin'ny olombelona. Dia inona no atao averina tsindromina nefany ilay tsindrona koa nefa lafo be ne. Ka raha vela amin'izao izy efa izao koa ny tiany sady dia tsy maintsy hitsindrona mandra-pahafatiny koa zany iny. Isaky ny embolana hitsindrona ihany. Vao tsy mitsindrona dia hivadika biby ohatr'ireny. Loza mihitsy. Sady ny olana koa ilay tsindrona lafo loatra. Ka zany mihitsy. Aizako tsindrona kely an'izay kisoa indray mandeha iny roa hetsy. Sao dia mba bizina ilay dokotera iny fotsiny koa ary zany. Bizina anareo sy dokotera mihitsy angambany. Zay ilay olana zay fa metsina toerana fotsiny nefa ilay manjo azy rehefa fahoriana. Zay vahaolana ho anazy rangata diavina zay tena mety Ka tsy azoko inona ihany mbola vahaolana tetavinao inona. Izy efa miteny hoe velao amin'izao dia ianao koatra mila raharaha ohatry ny ray ny zafilemena. Ilay olona rehefa tsy sarotiny mbola ianao indray no misisika. Ekena ny teninao fa aloha izy hidaboka any dia Tsy izay misy lalana ihany lalana. tombotsoanao ery ilay izy. Tena mila kaleo mihitsy ry Gaston ty fitsaboana an-dralahanao ty Efa firy volana izay tsy hita ihany izay fiovana ny volana efa mihodina ohatry ny rano. Eny taty fa zodahana koa nge io Tena leo hoe betsaka ilay vola miala fa hoarina amin'izay zareo olona io. Ka zao mihitsy ilay fahadisono zao raha mba nanambady izy dia mba mivadiny karakara azy. Ny antsika ry tia ny fiainana efa tsy ho araka mbola iantoka an'izao rehetrarehetra izao koa. Fikarakarana raha materialy nge mety ho vita amin'ny vatiny fa ny resaka arabola sy ny karasany raha teo ary zany tsy maintsika ihany no sahirana Tady io zay fotrina zay vola mivoaka tao. Amina million maro fa tsy mba
Amin'arivo na manalina akory ary. Nefa dia hoe vao manomboka koa ary ny traitement sy ny karazany. Ny fotoana ivoahana mbola tsy fantatra. Dokotera raha mbola mihazo azy hoe inona mbola tokony hizana ny fitsaboana. Mandreraka mihitsy. Zaho koa ny olana amin'ilay vitsy loatra niteraka koa ny ray aman-dreninareo tsy mba nieritreritra hoe ahoana ny any ariana any. Izao ny tena ny sahirana. Manatra ho ansisa fotsiny izao. Dia inona izany izao no atao? Ny vola misy fa ny fotoana koa tiany tena olana nefa ny volana misy ary a. Dia tsika ve izany dia andany ny volantsika manontolo hitsaboana azy fotsiny koa? Ka izany efa miteny aminao fa ianao koatra sady mivoaka miditra tsy azoko mihitsy. Ka mivadika ny lohako Rodina. Eo amin'ny teny lazaina fa izaho menatsiny nefa niveo izao izany mitovy hevitra amiko ihany. Ka tsy maintsy any ny hafarany e. Manahirana Tsy vita ny resaka intsony izy ity. Ndao aloha hiditra dia hita eo izay fampiresahana aminy fa tsy maintsy ho teneniko aminy izao fa tsy zakako intsony ka tena marina. Olona marary ve io vatambatananao resaka ohatran'ny firesaka ao amiko no resaka ao amin'ny olona marary io. Ka notaniana azy dia misy ny volany dia alainako. Inona ny volana eo inona? Olona mpambolana mbola. Manahirana. Isa rehefa ho heritaona tsy efa tsy nanao entana intsony fa izy efa nanomboka narary io dia efa tsy zatra nataony intsony tao ny tany lava volo ao. Be mokondolo oatra manko ilay rahalanao izao lasa hita mavesatra ho an'ny olona. Dia aloha izany resaka aminy. Fantatro izay resako aminy ao. Ianao rehefa miresaka ohatran'ny tsy azoko indraindray. Mitsitra vetivety eo dia olona ny antsika roa. Sy vao maika avy ampilamy zavatra izany. Ndao hiditra fa mahatsarava. Oromanana, ity sakafonao. Ay, tonga nareo. Ahoana razoky e? Ahoana alato? Efa tsy dia maninona loatra ka. Ndraikako io. Reto ve izany fa nafody mbola ho anina aby? Meny dokotera teo raho. Dia ahoana ozy ny dokotera? Ka tsy azoko mihitsy koa fa mbola eo am-pitsaboantsika izahay foana ny averimberiny. Dia tsy maintsy mbola mipetaka seroma ihany ve izao? Ka ioko io raha mahita io. Fa firy andro izay? Tsy haiko intsony. Ny endren'ny dokotera ireny any rehefa retina tsy ho sitrana intsony dia mody izany foana ny teneny hoe pitsaboana eo pitsaboana. Marenina aloha inona ary ty? Sitrana foana ilay tsialahy. Izay ny rariana. Dia hono a? Miala ve manam-bola? Marina tokoa izany. Miala tsiny ilay izy mivady fa tena mameta mavesatra ho anareo ny vola izao misy fa kely anie. Tena kely dia kely mba vola koa. Ohatrin'ny izany kely izany? Tsy roa hetsy ve? Mbola kolana ay satria tsika izay ohatran'ny 5 andro sa ianandro izy indra dina rehefa misy fito hetsy ao anatin'ny faktura ao a. Nefa ny fitsaboana ty mety mbola tsy fantatra izay ivoahana tato na oviana na oviana. Na ao amam-bolana na ao aman'andro ny tsy hay. Dia ahoana izany inona ny hevitra? Ka eo indrindratsika izao mantsy hoe mila fampiresahana iny satria hitanao Marina izany ka. manahirana ilay resa-bola na dia samy mpiralaza. Tena marina izany. Aza matahotra nareo fa tsy maintsy soloko ny volanareo raha vao mivoaka tato aho. Hono aloha e. Misy hevitra efa nieritreretiko ihany fa izany hoe mbola tsy voaresako tamin'ny Gaston fotsiny ilay izy. Ahoana? Hoe efa tsy maintsy izay mivady ihany mandray tanàna ny fitsaboananao amin'ny lafiny rehetrarehetra izany. Dia nieritreritra hoe maninona raha omenao anay ny trano dia tsaboanay ianao na mandra-paroviana na mandra-paroviana dia izay daholo izany ny antoka azy rehetrarehetra. Ny tiako tenenina izao tsy resaka hoe fanambaka izy ity ry manana fa aza mieritreritra ianao fa ny tiako hazavaina aminareo izany ohatran'ny hoe vidianay ilay tranonao. Azonao? Vidianay ilay tranonao fa tsy alohanay vola hoe indray mandoa fa ny tokony ho vidiny ho alohanay tsikelikely ao anatin'ny fitsaboananao sy izay fivelomanao aorianan'ny fahasalamanao izany hoe toanay mandra-pahafatinao izany ny fiainanao tsy haiko raha mety aminao izany. Ohatran'ny toa hevitra mety ihany izany. Ordina, zavatra tsy mifanaratsy ane izany. Eny, izay nefa ny teneniko teo fa sao dia mba mety aminy kosa ariko tsy aleo ary ve izay? Dia raha ohatra ka ho atao an'izany dia inona no mba ho an'ny zokiko io inona? Tsy hananalovanga io izany raha izany noho izy. Tsy maninona ka. Tsy maninona fa izaho olona ho faty rapiso ity ve. Izany kosa aloha lavitra izany fanapaka-hevitra reo izany nanaiky an'izay nareo dahy.
tsisy resaka hoe ho faty-rapitso izany ianao ro manana ary tsy azonao koa ilay izy Gaston. Tsika anie hiantoka amin'ny fiainany mandra-pahafatiny. Na mbola izy 4 taona na izy 4 taona mety ohatran'ny vola vidin'io trano io ary ne izany no alohantsika aminy. Dinona tsy mampety an'izany. Ka ilay fiovahan-kevitra ao tapoka amin'izany fitiavanao azy izany ireny tsy azoko hoe mety zany zany velao andeha amin'izany fa nareo ary ny sahiranako. dino ihany aloha raha zoky mety ka mety zany. Izao izany tsy miantoka ininona intsony ianao dia mandry tsara ny eritreritra ao na fanafody na sakafo na fitafiana izay rehetra ilainao amin'ny fiainanao ohatran'ireny hoe mandray inona moa ity rehefa ilay antitra retraite ohatr'izany hoe mandray vola isam-bolana ianao dia kotiantsika amin'ilay vidin'ilay trano fotsiny ilay izy. Dia raha ohatra ary hoe mbola salama tsara ianao men'Andriamanitra tombon'andro iainana ianao ka efa tapitra ny vidin'ilay trano ka mbola velona ianao soamantsara ianao dia mbola izay foana miantoka anao. Inona ny olana amin'izany izao? ka tsy vobe ve nareo hiantoka olona mandra-pahafatiny izany? Fanampiananao izany eny za moa zany zahay ary izany rehefa mety aminareoko za indray ve nitsivalana? ka za koa zany mitovy amin'izany ihany ny teniko ka rehefa mety amin'ilay dia izay zany nanaovana azy. Andao ataontsika fa tsy maninona ka inona za aloha dia tsy mahita vahaolana hitadiavana vola afa tsy avy any aminareo any ka rehefa izay ny hevitra miposaka ekeko. Aloha ary izay aloha raha zoky andeha fa mbola misy zavatra vonjena kely izay ny an-tananany dia za miverina miandrina eto raha alina dia amin'izay tsika mirahalahy afaka miresaka misimisy ary nakaiza ny garda teto lasa ny sakafo vetivetony izy ko ty ary ny karama zany apetrako aminao dia mba miazo fotsiny rehefa tonga eo izy dia se alao izy andray vao mandeha mody eny tsy maintsy miandry anao izy ka eny ary vehivavy tsisy ilana azy raha ianao inona ratsy saina mpamosavy fantatro ngeny hevitra ao amin'ireny tetika ataonao ireny fantatrao mantsy fa tsy ho ela velona intsony zoko koa dia manao hevim-petsy ianao azahoana ny fananany mba mahatahorana Andriamanitra tsy aloha hoe ho an'ny havana ny fananana tsy izay ho an'olon-kafa ianao mahita valy foana tony koa tsy misaina lavitra fa ny olona foana ny lazaina fa diso sabo aloha izao natao. Zavatra tsy takatra ny saina mihitsy ty fitondran'Andriamanitra ty ridina. Zany mihitsy. Zany eritreretina ho faty indray tia velona mirihary. Gaston tsy naninona ny lasa. Gaga. Izay fandaran'Andriamanitra dia kena. Fa dia naninona loatra Tsy azoko. Nefa dia tsy narary tsy naninona mihitsy izy. Tsy naninona tsy naninona reny tantaraiko anareo ireny dia nijanona tapoka ny fony dia izay tsy takatry ny saina izy ty dia mahirezay tahoana moa izany fa izay no lahatra tsika rehetra samy mahiriko nga hita tena za mihitsy mampahiry anao dia mampahiry ny tenako fa misy zavatra kely mahalasa ny eritreritra ty ridina. ahoana Nefa tsy maintsy resahako aminao. Tsinona moa izany fa ny amin'ilay kontrany fanarahantsika. Le resaka fietohana roa ny fiainako izany satria za moa vao justa nivoaka ny hôpitaly izany dia te hampatsiahan'ilay izy tsy azoko. Le fifanarahantsika satria efa lasa nareo izao ny trano dia tamin'izaho tany amin'ny hôpitaly ireny moa nareo nolaza hoe etohanareo ny fitsaboana anahako eko toka efa salama ianao izao dia mbola inona indray ka misy toa ilay izy ka etohanareo mandra-pahafatiko ny fiainako. Inona tsara wery manana Dina ho dinao tsy fantatra ve izy zany sa hoany? amin'ny fomba ahoana moa ny etohanay fiainanao mandra-pahafatinao ka zany no ny fanarahantsika. Ianao izao vao 4 taona tsy fantatra hoe ovinana ovinana ho faty ka zany no ny fanarahantsika fa tsy za mihitsy ny namorona. Fanarahantsika mba sao dia mba tsy manao compte tsara kosa renao nandritra ianao ireny tany amin'ny hôpitaly ireny
firmy efa mihoatra aza ny vidin'ny trano nomenao dia mbola inona ihany ny tediavinao takiana aty aminay iny aty amiko moa izany raha azoko anie zany teninao zany dia hotsipahanao zany le fifanarahantsika olona salama tsara tsy marary tsy marofy ianao dia inao zany tsy mieritreritra nitady azy za vehivavy manany tena tia indray ve ny amelona anao ekeko fa zany maty vady ekeko fa marina zany fa le fifanarahantsika no tiako apatsy aivony lasa nareo any tranoko e efa nisoratanareo aminareo satria nareo hiantoka ny fiainako dia izay no tiako apatsy aivona fa tsy hoe za lehilahy lehibe no velominao tsy azonao mihitsy le resaka efa hoe fa tapitra ny vidin'ny tranonao mihoatra ary angamba ny laninay taminao tsy hitako toa mihitsy izay mbola angatanao aty fa hoe tohanareo ny fiainako mandra-pahafatiko tsisy azy zany Andriamanitra na izany ara ve dia volana vitsivitsy eny ny tsabonareo anatiny amin'ny hopitaly fa vola tsy toko tsy firoanako tsy vola manetsiny isan'andro amin'io tsy ampahafantarinareo anahy hoe ohatrinona ny vola lany nahoana tsy resahana tamiko zany ohatrinona ary zao ny laninareo tamiko teny amin'ny hopitaly tsy voakotsony zany vola be da be isan'andro fotsiny nalohanay dia inona zany no tianao atongavana ary inona ny ao an-tsainao tiako atongavana ahoana fa tsy ianao ve zao manana zavatra tiana atongavany rehefa maty ve zany ny vadinao dia hodinao tsy fantatra daholo ny resaka ny fanaovantsika mahatahory ianao an'Andriamanitra za ary ty sahirana mieritreritra ny fiainako ny vadiko lasa za rery zany tena mba tsy rariny kosa ny zavatra ataonao zany dia ho aiza zany ny alehako inona tsony ny amiko ary aza mitabataba aloha fa tsika ny voavy nandevony ka tsy normal zao zavatra ataonao zao na izany azy nodinao fanina fotsiny zany aza mitomany fa lehilahy zany tsy bokery taona ary manana lehilahy matanja be io ianao misoran'Andriamanitra mbola sitrana mbola nomeny tombonandro ianana ianao afaka miasa ianao olona matanjaka be io koa angataka amin'ny vehivavy manano tena zany tsy mangataka aminao tsy mangataka mihitsy afa ny fanarahantsika fotsiny tiako apatsy ahivonanao tsisy tsony zany trano be io no lasanao nefa hodinao fanina fotsiny avy eo ny zavatra ny fanarahana matahoran'Andriamanitra fa tsy hitondranao makaizy zany ohatrany hoe tsisy dikany koa nikarakarako anao nandritra ny 5 volana tany amin'ny hopitaly mba niaritra ny mafy koa ny tamin'ireny ry manany tsy maninona rehefa izay ny teninao dia tsisy azonao atao amiko tsony zany na ny ataoko anaoko zary zany zao mba sahirana eritreritra ny fiainako avoko saotra betsaka mahasoavanao ny zavatra lasanao aza manao faratendra angava ataoko mbola hifankahita eto mandreraka manahoana Dina mbola inona ihany ny alehanao aty andatsa tsy efampianao fananako lasanao ny fanananay nangalarinao neny naveriny fanjakana amiko e ka ho na nlazainao fa fanananao kita va zany no izy dia inona mbola alehanao aty zany nanao fanahinina mihitsy nao izay eonana aminao fantako mihitsy zany faly mihitsy ianao mahita ato anatin'ity figadrany ity zay ny tianao zay tsy mba za manana an'izany toe-tsainy zany ry Dina tamin'le fotoana teny amin'ny tribunal ireny mantsy ny tonga dia nentin'ny polisy ianao dia tsisy nahafahana ny resaka taminao tsy mila patsihivona koa zany fa fantako fa nentin'ny polisy eny e ka tonga ty aminao aho zao tsy andatsanao akory na dia vitanao ary namono ny ralahako fa ny tiako atongavana dia hanome fampieritriretana lalina anao satria ny zavatra rehetra mantsy tsisy takony zany eto ambonin'ny tany eto ary tsy maintsy mijinja izay hafafiny ny olona tsirairay avy ianao zao dia mijinja ny nataonao ianao mieritreritra fa tsisy ahalala mihitsy hoe nompozininao ny rahalahako kanjo moa noho ny fahaizan'ny polisy sy ny mpitondra fanjakana dia tratra ihany ianao ny afetsifetsena rehetrarehetra nataonao tao amin'ny tokantranonao tratra daholo zany aza be sermoniny dia mbola tsy anaiky resy ihany zany ianao ty fa mbola iziriziry amin'ny hevitrao ihany nefa za dia miteny aminao raha tena zany ny fiainanao dia ho sahirana ianao mbola ho elany 5 taona ty ampigadrana ty nandraraiko azy zany
sady ianao marary saina indray no miseho mampianatra anazy zavatra tokony ataoko. Raha endry ianao tsy vady dia davina. Marina tokoa izany. Ny saingy ny tsy fantatrareo dia misy zava-miafina ny fiainana, indrindra ny fiainako. Aminareo mantsy ny fieritreretanareo azy dia hoe marary saina tokoa satria Ka za mihitsy e. tsy niaraka tamin'ny vehivavy mihitsy nandritra izay andro rehetra ny ainako izay. Tsy izany anefa. Tsy hoe marary saina na misy nahafahana na misy zavatra tsy ampy atao anatiko. Fa inona? Ny tena marina dia izao. Ny dadanay dia maty sy nijaly tao anatin'ny tokantrano no nanaovan'ny mamanay azy. Ary tantara tsy azo nikosehana tao anatin'ny foko izany. Hatramin'ny fahakelezako no nanomboako nahita an'izany ary izany no niteraka ratra-po tato anatiko. Nanjary tsy tia vehivavy intsony nanomboka teo. Misy fotoana ane mihetsi-po amin'ny vehivavy ihany te ity, kanefa raha vao miverina atao anatin'ny saiko izay fahatserovana ny fijalian'ny dadako izay dia mihity indray ny foko. Ianao mihitsy Izany ny nahatonga tsy sakona. tia vehivavy. Izany Mandraky koa tiany fa dia androany. antony sakana tsy hangalana vady. Ary tsy afeniko anao fa vao maika manamafy ny tsy fitiavako vehivavy na aminona ny ralahako. Adalàna hono ianao ka izany ampidipidirina amin'izany eo. Eny e, tsy maninona izay fandraisanao azy fa izay aloha ny zava-misy. Eny izy. Ka inona moa ny idirako amin'izany? Ka ianao mieritreritra fa za olona tsy normalako. Za tena ao tsara mihitsy. Dia mety eritreritra koa angamba ianao hoe ahoana ny amin'ilay resaka tsindrona hormona taloha ireny. Raha ny tena marina ny tamin'iny dia ny fitahako fotsiny nareo. Za tsy nitsindrony izany. Ka ianao ny tena mpamitaka izany? Ka fantatro anefa za olona normal tsara. Normal. Raha te ity vehivavy dia afaka amin'ity ao tsara mihitsy ny saiko, ao ny fahatsapako ny toe-batako. Farak'izay teneniko anao izay hoe noho ny ratra-po nandalo teo amin'ny fiainako dia nihety tanteraka ny foko. Tsy fantatro aloha izay ao aoriana. Fa raha ny hatreto dia ohatran'ny tsy te ity vehivavy izany intsony. Eny e, ohatran'ny tsisy idiranao izany resaka izany fa Za manko mba gaga hitantaran'izany ve ny andehananao aty? tsy dia izay loatra fa ianao manontany fotsiny. Ianao miteny anao hoe olona tsy normal fa ny tiako hatongavana dia izao. Mandraisa lesona amin'ny fiainana dia mandehana amin'ny fahamarinana fa ny zavatra rehetra atao dia tsy maintsy misy vokany sy tsy maintsy misy valiny daholo. Dia izao, raha te hahita fiainana ianao, raha te hiadana ianao dia mba harao ihany izany torohevitra izany. Ny fahitako anao izao mantsy ohatran'ny olona miziriziry be amin'ny hevitra ao dia tsy miaiky fahadosoana mihitsy. Kanefa dia milaza aminao fa ho sahirana ianao raha izay no toe-tsainao. Izay ny tena tiako hatongavana fa veloma ianao. Eny e, misaotra fa misy hodinihana izay. Fadivady. Ireo lalaon'ny tantara, Solofo, Hery, Ludger, Mbola, Iaina ary Samondra.